Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra indray araky ny teniko teo dia verina kely ahako fa saratsarako arakaraka ny sujet manko le vidéo amin'izay fantatritsika tsara hoe ina le ho resahana. Zao zany dia hiresaka momba ny volany armada tamin'ny zoma hariva isika. Io vol io vol armada niala tao à Paris CDG andeha ho any Antananarivo TNR ho an'izay tsy mahalala le ino moa ty le sigle zany dia zay izy io. Normalement ny vol zany tokony hoe vol direct tsy misy escale fa matetika ireny vol misy escale reny dia mety hoe misy ina moa ty misy olona midina ve sa misy zavatra ohatr'izay no atao eo. Maninona ny vol ny armada zay manao tana Paris na Paris tana lasa misy escale any Addis Abeba. Zay zany fantaniana mipetraka. Tsara fantatrareo fa ny distance en avion entre ny Paris sy tana dia eo amin'ny 12 000 km eo. Ny distance entre ny Paris sy Tanzanie Dar es Salaam dia 7200 km eo. Ny amin'izao zany dia voalaza hoe manao escale ao Dar es Salaam ny vol rehefa mandeha miala avy eo CDG makatỳ Antananarivo dia mijanona kely eo a Dar es Salaam fa censé mijanona adiny iray. Inona ho sisinareo ny anton'le adiny iray? Anaovana carburant. Zany hoe manao plein izy ao a Roissy Charles de Gaulle dia mandeha hatreo Dar es Salaam dia mamerina manao plein indray izy ao Dar es Salaam dia indray izy vao mandeha any Antananarivo. Fa satria ve zany tsy mahazaka manao vol direct ny réservoir an'le avion? Tsy fantatro fa anjaran'ny zareo amin'ny armada mitondra fanazavana ho antsika satria izao manko raha vao misy escale ohatr'izany ny avion dia mitombo ny dépense satria tsara fantatrareo fa ny avion anankiray rehefa miatterrir amin'ny aéroport anankiray dia misy ny taxe aéroportuaire alohan'iny avion iny. Io taxe aéroportuaire io dia aloha par passager par avion par kilo de fret sy ohatr'izany dia dikan'izay zany mitombo le taxe aéroportuaire. Raha ohatra zany taxe tokony tao CDG sy ao Ivato fotsiny any dia lasa misy taxe Dar es Salaam ihany koa. Io zany dia efa mitombo ny billet d'avion, tombo zany le billet. Fa non seulement zay fa maninona no lasa le hitanao zany le trajet normalement zany ny avion rehefa miakatra ambony be izy dia memiena ny trajet dia rehefa ambany izy dia melava ny trajet dia maninona izy tsy maintsy midina satria tsy ampy ny carburant dia tsy maintsy mameno carburant izy. Maninona ny tsy ampy ny carburant dia eo amin'izay le fanontaniako mipetraka hoe satria ve mavesatra loatra le avion? Satria efa tenenina foana fa plus mavesatra le avion plus le izy mandany carburant. Ary zavatra misy nefa dia izao amin'izao fotoana iresantsika izao efa depuis plusieurs mois sady amin'izao tsika miteny izao be dia be ny olona efa nanao réservation
amin'io vol air mat rehetrarehetra ireo dia sarotra be mihitsy ny mahita plasy mandrapatonga mois de mai any. Dikan'izay zany feno hipoka daholo le avion rehetra ny air mat ireo. Efa feno zany ireo avion ireo dia normalement tokony zay entana sisa azony hoentina dia ny entan'ny passager ireo zany prioritaire dia entana kelikely fotsiny zay azo atao excédent de bagage. Fa satria neny madagroupage izay raha vavin'ny PCA ny air mat Rinarakotomanga tsy maintsy hoentina na be na kely ny passager dia nampitomboana ny vidina excédent de bagage ho an'ny olon-tsotra fa neny zareo 150 € ihany, neny olona 300 €. Raha vao ohatra ianao zany mividy excédent de bagage eo amin'ny aéroport dia mandoa 300 € alors que 200 zany taloha. Avy eo ny entan'olona le bagage tena mpandeha ireo nisy tsy tonga tany amin'ny arrivé tany Madagasikara rehefa tonga ny avion fa ny entan'le olona tsy tonga. Fa maninona tsy omby ny avion dia ny entan'ny madagroupage prioritaire sady efa tafiditra meloa ny entan'ny olona tena mpandeha indray no tsy tafiditra. Fahatelo, ianareo mpandeha amin'ny avion ireo tsy malala akory fa misy olona manoratra bagage amin'ny anaranareo ao amin'io aéroport io. Zany hoe tsy nataony zareo hoe amin'ny anaran'le olona anankiray hoe ty olona ray dia 50 bagage tsony, fa ireo mpiasan'ny air mat mijery iza daholo ny olona afaka anoratantsika anazy ato dia soratany ao le anaran'le olona dia ataony anaovany talon de bagage amin'iny le entan'ny madagroupage. Dia ireo hitantsika ao anatin'ny publication izay nalefa ny fotsitotsy ireo izay ireo ny publieko eo amin'ny murako eo dia misy bagage non accompagné maro be ireo. Hitanareo ireo tadiditsika le sacoche maintimainty ny madagroupage ireo. Dikan'izay zany mbola mandeha ihany le fandefasana entana sans passager ary mbola mandeha ihany ny ina moa ty fanaovana surpoids amin'ny avion ataon'ireo olona ireo. Misy milaza amiko hoe te mora kokoa ny kérosène ny Dar es Salaam noho ny any Europe. Afaka manome izay excuse tianareo teneninareo fa le fait est que rehefa mavesatra ny avion dia mavesatra dia mandany carburant. Ary le fait hoe andeha hiatterrir ny Dar es Salaam dia mijanona anatin'iray dia efa misy vola loha ary tamin'ity indray mitoraka ity nijanona anatin'ny enina ny avion tao dia misy vola loha koa. Non seulement misy vola loha amin'ilay aéroport fa misy vola loha koa amin'ireo passager raha ohatra ka mitaky ireo satria manana droit na indemnisation jusqu'à 600 € ireo passager rehetra ireo noho ny retard plus de 3 heures izay niatra tamin'izy ireo tamin'io vol européenne io. Dia izay ve zany dia aleony sara ny vidiny noho ny tsy maintsy hitondrana ny entan'ny madagroupage dia sacrifiena ny compagnie, sacrifiena ny mpandeha. Tsy haiko raha azonareo le zavatra teneniko hoe maninona no tsy andraisana
fepetra mihitsy ity Rinarakotomanga ity. Maninona no tsy sahan'ny fanjakana mandray fepetra amin'ny fandefasana etanio? Maninona no miraitsy kombakomba aminazy foana trany ireto mpiasan'ny armady ao CDG reto mandefa andreo etan'ireo? Za zay dia efa miteny fa fantatray daholo ny anaranareo le miasa ao amin'ny aéroport eo fantatray. Ary tadidio fa ianareo dia miraitsy kombakomba mampisy danger ho an'ireo passager. Ary ianareo dia mandika lalàna amin'io fanoratanareo etan'olona tsy fanta-pihevina amina olona mandeha amin'io vol io. Dia voaterinareo mandika lalàna satria te hiaro ny plasinareo na satria mandray tsolitra amin'ny madagroupage sy Rinarakotomanga sa hoe inona ny antony? Matahotra nareo saina zany ny antony andikanareo lalàna akitsirana ohatrin'io? Sa nareo mieritreritra hoe tsy hitan'ny caméra ao CDG ny zavatra ataonareo? Fantatrareo fa napotika tanteraka ny orinasa esanareo io ny zavatra ataonareo? Sa hoe tsisy raraina izany fa ny androany ihany aloha fantatray. Eny ariko. Zay zany. Fa za zany te hiteny aminareo, lazaina manko fa hoe za no manelitsao hoe zao hoe tadidio fa ny excuse ny lazaina dia nisy vorona tafiditra tao anatin'ny réacteur. Ah bon? Aseho ianay ary zany. Sura fa nisy technicienne naka sary teo amin'ny fomba nangalana le vorona tao anatin'izany réacteur zany. Fa etsy andaniny ihany koa dia lazaiko mihitsy hoe raha ohatra ka nisy vorona tafiditra zany tao dia taiza ho aiza teo amin'le trajet ny idiran'le vorona. Vao niainga teo CDG ve? Raha misy vorona tafiditra ao anaty réacteur raha vao niainga eo CDG izy tsy tafakatra ambony be dia fa tsy maintsy nijanona miverina nidina le avion. Ary raha ohatra ka hoe izy efa hidina indray, izy efa hidina zany hoe efa avy eo Dar es Salaam zany, eo a Dar es Salaam zany manomboka aty amin'ny 2000 mètres alohan'ny Dar es Salaam dia efa tokony manomboka midina dia avy eo dia rehefa any ambanimbany ihany fe zany izy dia nisy vorona nidina. Quoi qu'il en soit, tsy mazava zany hoe vol direct, tokony ho vol direct zany dia lasa asina escale. Fa io lazaiko anareo hoe ny antony anasivana escale de 1 heure ny vol Airmad Paris CDG dia mba hanaovana carburant. Ny fanaovana carburant ao na dia ataoko hoe mora raha ny carburant Dar es Salaam dia mbola mandoa taxe en plus ny passager, taxe aéroportuaire. Etsy andaniny koa ny entan'ny passager dia tsy maintsy misy tavela foana noho ny fidiran'le entana be dia be. Normalement zany ireo entana alefan'ny madagroupage sans passager ireo tokony fret ny anarany ary tokony mandeha cargo rehefa ohatra ka feno ny avion passager. Fa ny avion cargo raha vao ohatra alefanao any zany ny entanao dia tsy maintsy mbola mandalo douane iny rehefa tonga ao Ivato dia tsy maintsy mandoa taxe isan-karazany dia mitombo indray zany dépense madagroupage dia tsy efan'izay sady mbola mety elaela koa vao tonga fa tsy ohatran'ny reto vol mandeha amin'ny avion passager commercial reto. Ny olana ane raha ohatra ka vita le avion tsy maninona fa le izy hoe avion fen'olona no ataonao surchargé ary ireo olo ireo mety mizatra mamaika anazy andeha ho any a Madagasikara kanefa dia retardé dia miteraka dommage intérêt izany tsy maintsy alohan'ny armady amin'ireo olo ireo ihany koa. Dia izay zany mahatonga ny vidin'ny bian'ny armady midangana. Azonareo ve tiako tenena satria tsy maintsy hoentina ny etan'ny madagroupage dia mitombo ny dépense satria voatery manao carburant indroa dia voatery mandoa taxe aéroportuaire indroa, ray ao CDG, ray ao
Antananarivo, ndray any Dar es Salaam, intelo zany. Tsy maintsy mandoa ihany koa ito le ina moa ty retard amin'ny vol rehefa misy incident ohatr'izao de mitombo ihany ny dépense le Hermat de zany mahafahitany io. De mbola tsy handray andraikitra ihany ny autorité compétente ny ao amin'ny ACM zao fa iza no ataontsika hoe olombe misy somotra ao amin'ny ACM ao mba afaka anao remise à l'ordre ny ty Hermat ty amin'ny VPCA ny Hermat io amin'ny zavatra izay efa teneninay isan'andro eto. Sa hoe tsy rarahinareo le izy? Tsy rarahinareo le izy? Aleonareo zany potika mitsy le compagnie zay nareo vao andray andraikitra. Sa avelanareo hoe isy sanatria zany isy faty olona hienjera ny avion ohatrany zay nareo vao andray andraikitra. Mahatonga izay miteny de danger io zavatra mitranga io fa tsy hoe resaka filambaniny. Aveo de ilaza indray nareo hoe neny faniry soerina avokoa fa filambaniny. Zao ireo olona rehetra nandeha tamin'io vol Hermat io ny voady daholo, tsy andeha Hermat zany, manque à gagner zany. Ny olona raha miantso client mba andeha any aminazy varotra be manao promotion, nentsika hitsoaka daholo ny client. Zay ve zany ny fandehana? Zany ny vokatry ny fikirizana hoe tazona n'io madame io anatin'io Hermat io. De mbola tsy sahan zareo ny mandray andraikitra. Ny filohan'ny Repoblika moa de mbola lasa nandeha aty Frantsa andeha hifidy hony. Tsy mba mieritreritra hoe ianao ane filohana Repoblika anankiray ka na de ataoko hoe manana nationalité telo ianao koatra mahagasy anao de en stand-by ny nationalité anao hafa fa malagasy rery ihany ianao aloha amin'ny fotoana mahafiloham-pirenena anao. Ka raha tena hoe andeha hifidy koa ny nandehanany Andry Rajoelina taty tamin'ny le 10 avril teo dia tsy mendrika azy mihitsy no atao filoham-pirenena raha izany satria tsy manaja ny souveraineté nationale zany zavatra zany. Amin'ny maha souverain national anao de tokony ianao mijanona nationaux gasy anao. Zany ihany mahatonga ny olona memenina amin'ny double nationalité satria tsy mahay mitondra tena le olona double nationalité sasany. Rehefa filoha amin'ny malagasy ianao de mandritra mafiloha amin'ny malagasy ianao de stand-by national hafanao. Na de ohatra raha hoe nationalité anao ohatra na koatra malagasy anao frantsay ianao na égyptienne ianao na américaine ianao de gasy aloha ianao mandritra ny mandat anao. Zay zavatra saika ho teneniko mikasika an'iny fa za tena miteny danger ny avion atao en surpoids. Ary tsy mbola nijanona ny fandefasana entana en surpoids ataon'ny matagroupage. Ny fomba fandefasana azy fotsiny ny ova. Ary mbola soratana amin'olona tsy mahafantatra tsy au courant zany akory ireo entanareo. Dikan'izay misy firaisana tsikombakomba amin'ireo mpiasan'ny Hermat any toerana any CDG zany. Ka mandra-parovina isika za koa zany mandra-parovina ianareo mpiasan'ny Hermat reo vo ikomy mikasika an'izany efa hopotika any ho ny orinasa esanareo nareo efa matahotra hoe matahotra izay ho very asa, matahotra izay sao voaroka, matahotra izay sao de ho zao. Ny orinasa esanareo nefa fahity efa potike. De ianareo mbola ao ihany, mbola avelanareo ihany le olona anao ny ataony eo. Fa miandrinina koa zany nareo
ny andro ampivoaka ny zavatra rehetrarehetra ataon'io kompania io any amin'ny tompona andraikitra iraisam-pirenena dia tsy manana asa intsony ianareo mataotra very asa tsy miseho revolta amin'io resaka hermady io. Zay dia teneniko mbola fitsinjovana anareo mbola iodinan'ny orinasa io amin'izao fa le jour où ça va atterrir aux autorités aériennes internationales ny agegena ataon'io Rinara Kotomanga sy ireo mpiasan'ny hermady vitsivitsy ao CDG ao dia potika ny asanareo rehetrarehetra. Zay ny zavatra tiako tenenina mikasika an'iny. Raha izaho miteny hoe mba aleo mandray andraikitra dia mbola tsisy faty olona dia mbola kelikely ny dega, tsy mandray nareo, inona tsomony ataontsika? Efa tonga ny fotoana dia miteny fotsiny izay hoe efa niteny moa zaiko nareo tsy nieno. Hiandry fetsika hoe hisy crash d'avion zay vao eritretra hoe ay naninona tokoa moa. Tadidrio fa gasy daholo angeny anakabeazana ao anatin'ireny avion hermady ireny. Misy mametraka fanontaniana. Oui, Miss manontany eto hoe le commandant de bord n'est-il pas au courant de tout ce que l'avion peut contenir en passagers et surtout du poids du fret qu'il transporte dans son avion? Dia valiny, mais bien sûr ny zavatra misoratra ao anatin'ny feuille ino moa filaharany load sheet na ny taratasy izay soniavin'ireo ino ty chef d'escale dia omena an'le pilote dia ny chiffre eo ny fantany fa possible izy efa mahafantatra ihany koa en surpoids ny avion entiny fa tsy azoko manina izy manaiky atao an'izany, alors que raha maninona ny avion dia ny pilote no responsable voalohany ary izy no pénalement responsable raha ohatra ka mahafantatra izy fa misy infraction ao anaty avion entiny kanefa mbola mitondra an'izany avion zany ihany tsy miavizehany autorité tokony ho avizena. Raha fantatra ny pilote zany fa surchargé ny avion izay entiny kanefa mbola mikiry ihany izy mitondra an'iny, raha sanatriny maninona ny avion iny dia izy pénalement responsable. LTA, lettre de transport aérien, zay ny anaran'le izy. Dia izao zany miandrytsika satria hatramin'ny zoma io zavatra nitranga sabotsy lahady dia lazaina hoe noho ny fidiran'ny vorona tao anatin'ny réacteur hony no nahatonga an'le immobilisation adiny enina fa za tsy sûr an'izay, tsy sûr an'izany fa misy zavatra hafa fa dia ho hitantsika eo moa zany ny toyany. Zay indray ny mikasika an'iny resaka hermady iny fa rapitsika miresaka ACM indray sy sujet anankiray hafa koa dia misaotra betsaka antsika manaraka hatrany fa dia mametraka mandra-piona amintsika rehetrarehetra indray.